dia mbola itoideritsika ao tsara ve aloha ianao tsapanao ve izany fahasoavan'Andriamanitra miasa ao anatinao zany dia mbola itoideritsika tsisy mendrika afa-tsy Andriamanitra irery any izy matoy izao ny tombonandro mbola omeny a mbola afahantsika mitombo mbola afahantsika miasa ho azy zany tena hoe privilège ambony indrindra hoe miara-miasa amin'ilay Andriamanitra zao rehetra zao tsapanao ve zany raha lasanava no mbola ideritsika mideranao haitsika rehetra trany zany eto zany mideranao zany
ianao malala izay mitondra ny tompo anao, ianao malala izay hitarian'ny tompo anao amin'izao fotoana izao. Midera azy, mankalaza azy fa tsara ohatra izy. Tsisy mitoa azy. Saintsainy hoe taizany misy anao sy ny afaranao raha tsy teo izany fahasoavan'Andriamanitra. Arak'izany io zany raha lasa nadava hoe ireo vesatry ny fahotana no namaivany Jesosy. Mbola nianatra tsika tamin'ny heriny hoe na ray segondra za tsy afaka isaintsainanao hoe homarina isika eo lentsy fa eo ilay Jesosy ao anaty manamarina manamasina antsika mbola afahantsika miray amin'Andriamanitra. Tompony mbola melombelona izany ao anatintsika hoe tena sambatra isika voavela ela, sambatra isika miray aminy, sambatra isika hoe eo ampelantanan'ny fiainantsika manontolo. Tsy tamina volafoty, tsy tamina volamena fa ny raso Kristy no nifidianana antsika. Tsapanao ve zany raha lasa karakoa ahoana ny fiainanao sy ny finoanao an'izany isanandro. Ho ve tsy mendrika ilay dadantsika? Ho ve tsy tokony ho feno fiderana isanandro isa-tsegondra mifotsika manontolo? Mankasitraka mbola apetraka ao aty am-ponina izany fahamarinana izany, fahamarinana tsy avy amin'ny asanay, tsy avy amin'ny hoe mendrika ny amin'ny hafa azy izay, fa ianao mihitsy no namboraka avy ity, ianao mihitsy no tena hoe misafidy ny ity anay. Maka ao aty anatinay isanandro zany Jesosy. Mbô fiainam-piderana ny fiainanay, mbô fifaliana foana ny andronay, fifaliana tsy miankina ny zavatra hita maso. Any amin'ilay hoe voasoratra any an-danitra ny anarany, soratra tompo zavatra rehetra. Mankasitraka ny rehetra. Tsara ianao, mpanao tsara. Ianao fa mangetahita foana ianao hideran'ny tompo, mangetahita foana anandratra azy dia mbola hiritsika anao tira anankiray ity hoe anarana mahery. Mahagaga loatra ny fitondrany, mahagaga loatra ny Andriamanitsika.
toerana namaskaratsika nohira anankiray farany hoe ny tanan'Andriamanitra momba antsika ny tananao momba satria tia antsika loatra izy ny fitiavany dia izay hoe momba antsika izy ny nanavotana antsika tamin'ny fahaverezana ary ny vitany dia ahoana moa tsy ahiny izay fiainantsika kely aty an-tany aneo an'izany foronzany indray tsika hoe tananao momba zao malala fa tsy ahy ianao donc hiala amin'ny fanahiana rehetra hiala izay tebotebo rehetra any anatinao any izay mety fanamelohan-tena hoe zanak'Andriamanitra dia sady zanak'Andriamanitra fa ny tompony miasany anaty dia ivatontsika amin'ny fomanontolo hoe tananao momba misaotrany amin'izay tapany voalohany vita izay mankasitraka ny amin'ny fijoroana sy fifampizarana teo ihany koa nampaheranay fantatra efa hanaovaka ny miasa re tany amin'ny voalohany ianao dia efa niteny efa nametraka zavatra tianfonay itoy mifandarana manarak'izay sitraponao mampitondrainao ny mpanomponao namasonao fifantoana trano angatahanay
nameno anay ka tsisy any ageliny raha izay dia mora mivoaka kely ny fonay satsika nefa manatenanao Andriamanitra tena toetra anay ny amin'izay sitrapo mandray amin'ity any ity ahafahanay mandroso ahafahanay mahafantatra izay asany andry anay ary mba ahafahanay ho ahetsika io satria tenanay dia efanao tenao ny asa tompo azavelanao hiazona ny momba anay araka ny tenao hoe aoka tsisy azona ny ainareo fa anao rery any izay ianao ny malala ny itenenanao tsiraray avy mety samy anana ny anjarany anio na teny ray azy ianao ny andokatra ny any anaty manontolo any tsisy any angely voninahitra tompo anao rery any sotra indrindra Jesosy amen. Merci fallait miarabatsika rehetra aminaran'i Jesosy dia misaotra ny tompongotsika ampiantony ity dia miarabany ray rehetra ihany koa natratra an'izao fankalazana ny fetin'ny ray zao mba samoray tena lohany ao amin'ny ankohonantsika isika ary atarika ny ankohonantsika ao amin'ny Kristy sarika sitrapon'Andriamanitra amen. Satria efa mivavaka teo dia tongotsika dia androso amin'ny afatra ankehitriny ho an'izay mitondra baiboly dia afaka manokatra ianao amin'ny Korinthiana voalohany toko fasivy afahantsika fampizara amin'izany. Korinthiana voalohany toko fasivy no hojerentsika. Dia ny andiny fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo. Korinthiana voalohany toko fasivy andiny fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba ahazonareo, ary mpiazakazaka rehetra dia mahontena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady sady voninahitra mety ho loha ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao totoa, ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra. Fa siko mafy ny tenako mangana ka andevoziko, fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako. Timoty faharoa toko faharoa andiny fa voalohany ka hatramin'ny fa fito. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Azay zavatra efa renao tamiko dia teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona matoky izay ahay ampianatra ny sasany kosa miaritra ny mafiamiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Fa ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainan'izao mba hafaly izay fa mifidy azo miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra ny tokony ho voalohany andray vokatra. Dia noho izay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Amen. Ireo teny anankiroa ireo no fampizarantsika amin'ity andro anio ity. Ohatra ny asa nampiasain'ny tompo ka ny anatiko mihitsy izy ireo omaly mikasika ny hoe inona marina sitrapon'Andriamanitra sy ny fomba fiarahana amin'ny Kristy. Ny zavatra mila azontsika misy sasa moa zany efa ny fampizarana ny Korinthiana voalohany toko fasivy eo fa ho an'izay mbola tsy naheno
Dia ny zavatra mila azontsika aloha voalohany indrindra teboka voalohany dia io teny io na dia toa amin'ny resaka ary Paoly hoe fandrao lavina ny tenako dia tsy resaka famonjena ny fanahy izy io, zany hoe ny fiazakazahana izay resahana na ao amin'ny Koritianina voalohany 7 na ao amin'ny Timoty 2 dia tsy fiazakazahana mahavery raha tsy vita na mahavonjy vita. Azonareo loatra eo tsy miazakazaka ka voavonjy raha mahavita an'ilay fiazakazahana na raha tsy mahavita an'ilay fiazakazahana very. Tsy zay io zavatra ambary io. Za zany hatramin'izay ataoko hoe 20 taona angambany na mety mihoatra an'izay mety 20 taona dia zay foana ny eritreretako azy hoe miazakazaka mba tsy very. Tena asiako mafy ny tenako mangana, za tena miaramila tsara ny Kristy amin'izay avovonjy, fa tsy zay io zavatra ambary io. Zay nampatonga antsika mamaky azy hatramin'ny voalohany le contexte ray manontolo, le feikevitra ray manontolo. Le Korintana voalohany 7 aloha dia ny zavatra ambarany dia zao izy rehetrarehetra io, izy ray manontolo io dia resaka hoe nandavan'ny Paoly tsy hoveloman'ny Korintana, tsisy idiran'ny famonjeny zany zavatra zany. Fa nilavan'ny Paoly ny tsy hoveloman'ny Korintana dia nilaza izy hoe asiako mafy ny tenako mangana, zany hoe mandefitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fandrao le asa izay nataoko tsy misy vokatra akory, fandrao ny asa maina, fandrao rehefa tonga eo anatrehan'i Kristy dia ho lavina hoe Paoly tsisy vokatra le asa izay nataonao, tsy mitondra ninina le asa izay nataonao. Dia ozy Paoly laviko mihitsy ty tenako ity mba azoko an'ilay vokatra. Le Timoty 2 indray dia afatra mihitsy ho an'ny Timoty hoe zao aloha za nampianatra zavatra be dia be anao dia omeo olona mahatoky ny zavatra izay nampianariko anao, izay afaka hampianatra ny hafa ihany koa izy rehefa avy eo. Dia nanambara amin'izay izy mikasika an'ilay miaramila manafika. Miara-miaritry ny mafianiko ianao ozy izy tahaka ny miaramila tsara ny Kristy. Ny miaramila manafika dia tsy mitady izay afaly azy, tsy mitady izay afaly ny tenany fa izay miantso azy, mifidy azy ho miaramila, zay le izy. Dia jereo tsara mitoy an'ilay resaka zay rehetra miazakazaka ozy izy dia tsy fantatrareo fa zay miazakazaka dia samy miazakazaka eo amin'ilay filokana daholo, kanefa ray any mahazo ny loka. Miazakaza toy izany mba azonareo ny loka. Dia zao nolazain'ny Paoly eo amin'ilay farany hoe ny mpamoly sa inona le ohatra ny mpiasa ny mpiasa tany izay misasatra no tokony no voalohany andray vokatra. Resaka vokatra io fa tsy resaka voavonjy na very, satria maninona averiko eto le izy ny famonjenantsika dia tsy ariantsika ka iankina miazakazaka. Fa ny famonjenantsika dia zavatra omeny Andriamanitra. Efesianina 4:9 tsy avy aminareo zany, tsy avy amin'izay maniry na avy amin'izay miazakazaka, fa avy amin'Andriamanitra izay manome. Zay mahatsapa an'izany any anatiny dia mandray an'ilay izy. Mitepoka voalohany zany zay averiko eto foana isaky ny midorika entsika dia miezaka foana manambara mikasika ny famonjena. Mila tsapa aloha ny famonjena, tsy mahazo miresaka za miaramila manafika izany nefa ny famonjena ary tsy voaray. Ohatry ny olona iazakazaka be nify ny anarana ary tsy misoratra, manala baky ianao dia zesta be ianao voaka avao amin'ny salle d'examen fitatsika daholo na tsy ohatrohatr'izay moa zany izy fa mandritry ny ino moa année scolaire ianao tena mifofotra be mihitsy, fo maray mianatra lesona. Ny olona miesona na mianatra lesona tsy maintsy afaka boaka, tsy maintsy tafavoaka, tsy maintsy tateraka ny nofinofiko. Efiana zavatra mitranga nohatra soratra anarana akory loza.
tsy soratra anarana akory ao amin'ny lisitry ny olona nalabaka nefa miazakazaka nefa manao sakrifisy manao viveriny ainy zay tsy nany ambaran'ilay Korintiana voalohany toko fasify manao viveriny ainy bidibi ny olona mivavaka manao viveriny ainy satria izy mieritreritra fa amin'ny alalany fanaovany viveriny ainy dia vonjeny izy dia ambaran'i Jesosy aminy mandrosoa amin'izay mety rato amiko ianao aohatran'izao ianao aohatran'izao dia lasa izy tena mifonce lasa izy tena sasany tena vao misy fanentanana ao am-piangonana anao an'izao tsika to dia izy ny lohalariny efa ny mampalahelo tsy misoratra akory kainenana tsy boky mpiangonana misy karazana olona tena misy fiangonana efatra 5-enina misy anarany daholo eo amin'ny boky mpiangonana fa tsy boky mpiangonana fa lay boky ny zanak'ondry izay efa voasoratra ohatran'ny fombola tsy ary ny fanorena zao tontolo zao tsy maintsy aloha tsy maintsy impératif misoratra aloha ny anarany zay tsika vao miresaka zavatra hafa tsy maintsy aloha raha tsy tsapanao ny asan'ny Kristy ao am-ponao raha tsy tsapanao zany ny fiarahana amin'ny Jesosy tsy resaka hoe za manaiky an'olo tena ao an' Jesosy fa resaka Jesosy miasa ny anatiko any Jesosy miasa ao anaty Jesosy tsapa ao anaty zay ny ahafahanao mandray ny famonjena zay ny ahafahanao mandray an'izany zavatra zay atolotry ny tompo zany misy asan'Andriamanitra ao anatinao ao ozy izy lay tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 ary voatsindrona tampolon'ny lehilahy zay miaino amin'ny Petera mitory-teny eo zala enina ny anatin'ny fony ny asan'Andriamanitra androany miresaka tsika voalohany eninao aneponao ve ny asan'Andriamanitra eninao ve samiaino ny sofinao fa tsy mariny inina efa njoroko vavolombelona tamin'ny sasatsasany mbola veriko eto za tany 1997 zany tany 1997 tany miaino ty sofiko ty fa ohatrany hoe badenina zany fotsiny dia le faraparan'iny any tena izy vonona n'olo tena ho an' Jesosy za vonona n'olo tena ho an' Jesosy tsangana ary tena sahako mihitsy mitsangana miaraka an'le blouson koatra misy cuir zay tadidiko maitsomaitso be zay lokony tsangana andro ariva eo isotro fitiavana iza vonona n'olo tena za Jesosy vonina fa be le olona ao an-tranonay hoe io fa hoan'olo tena zay le fijery maso ivelany fa Andriamanitra mahita hoe mbola tsy tonga ny fotoako ao am-bokin'ny Galatiana toko fa 3 raha tsy diso dia misy an'izao teny fanambarana zao hoe isika kosa izy Paoly dia voahity tao anatin'ny lalàna na zanaka ozy izy dia tsy afa-noho ny andevo raha mbola zaza izy mandra-patonga ny fetrandro voatendriny ray misy fetrandro voatendriny ray ity this is the moment ity ny fotoana 97 zany no niezaka anatona an'Andriamanitra fa tsy mety matsiaro ny tenin' Jesosy ao boky Matio toko 7:10 rehefa nanontany ny mpianatra fa maninona no ohatrany fanoharana ny resahanao amin'ny reto olona reto izy Jesosy satria nareo navelalala ny sitrapon'Andriamanitra fa izy ireo tsy avela tamin'ny Paoly natsony Paoly dia fantatritsika tsara ny tantara hoana fa ndeha le tantara taingo tsy hovaly soamatsara ny diaraina tampoka teo misy mazava be ny an-danitra ary misy feo milaza risaoly nahoana ny manenjika ianao dia nenjery izy dia nitraka izy fa iza moa ianao tompoko zany Jesosy zay enjehanao fa zao mandehana ny tanàna fa zao efa misy olona no manoko anao atsy ambadika amin'izay rehefa mijoro vavolombelo Paoly dia mitantara zavatra ohatry hoe zay rehetra miaraka tampoko dia nahita ny mazava fa tsisy nandrean'le feo tsisy Andriamanitra no miasa ny anatin'ny olona zay ny olona vao afaka mahita an'Andriamanitra zay ny olona vao afaka manatona an'Andriamanitra na dia tany amin'ny andron'ny testamenta taloha ary mba naniry ihany mba samy mpanompon'Andriamanitra ihany dia azy Elisa fa Elisa mahita ny zava-panahy ary mahita fa feno kalesy afo manodidina an'izy ireo fa dia azo milaza kosa hoe indrisy tompoko very isika maty isika inona no ataotsika
ozy izy Elisa nangataka tamin'i Jehova mifona aminao ampaheratiny masoa. Dia nahiratra ny masongy azy dia nahita ny kalesy avo izy. Tsy afaka ny olona fotsiny mihetsika fa Andriamanitra ny asa ao am-pony. Ary mivavaka androany mba isika rehetra, ianao izay mipetraka eto, ianao izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa, hiasany am-pony amin'ny tompo. Mandy ianao izy ary hoeninao izay eno ny mpianatra taloha tao am-bokin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ary ho voakasika ny fonao ary hikasika anao ilay Andriamanitra manova ny zavatra rehetrarehetra. Izy foana rehefa somary hoe rerareraka kely izay mifanako sy ny anatiko any dia ohatry mieritreritra ohatry manozongozona zavatra izay ninona taloha rehetrarehetra ohatran'izao mety ohatran'izao ohatry ny hoe verina fahazara tonga ho azy daholo zavatra rehetrarehetra fa tsy izany. Fa tsy maheno izany sofon'ny olona io, tsy maheno. Ianao nitory zavatra anankiray ny azy zavatra hafa ny ino gaga mihitsy inona ary zany satria izay le izy. Fa rehefa miasa Andriamanitra ny am-pon'ny olona gaga ianao hoe misy olona miresaka aminao, tena zay le izy rahalahy, tena zay, tena voarainao le izy, tena azo mifonao zany zavatra zany. Miasa ao anaty Andriamanitra dia mandray ny olombelona. Dia izany ohatrany taloha tena nisy rahalahy zay nyteny tamiko hoe tsy safidy zany miaraka amin'ny tompo. Dia zany tsy marina zany rahalahy, safidy miaraka amin'ny tompo. Fa teoriana manomboka misy zavatra mimiangona tena ohatra manomboka mandika indray safidy le izy fa safidy hafa mihitsy. Hitany ohatrany hoe ty tsy hoe mampitahatsika amin'ny toto akory fa zay hitako mora indrindra. Dia misy sakafo ty izay tia ny toto dia velariny eo satria dia tia misy sakafo tsy tia. Mazava ho azy fa marina va hiteny hoe ny safidy ve le toto hihinana an'ity tsy safidy izy fa le tia ny velarina teo aminy. Ny safidy ho azy izy zany safidy tsy fidiny satria manaraka le natiorany fotsiny. Dia ohatran'izay ihany koa rehefa omena Andriamanitra tsika dia ntsika ihany koa ny fafana mandray izany dia mandray le omentsika. Amen. Zay ny tepoka voalohany, voavonjy aloha tsy avy aminareo fa avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndra ho isy reare. Voavonjy aloha tsy avy amin'izay miazakazaka na izay maniry fa avy amin'Andriamanitra izay manome. Toy izay izy nilaza ny Korintena voalohany toko fa efatra angambany izy miteny an'iny zavatra io. Andriamanitra ozy izy ozy efa mifidy ny adala teo zao tontolo zany mba hampamenatra ny endry. Le adala nampahazafainy say, le adala nampahazafainy say. Na mieritreritra endry ianao dia olona mampalahelo ianao fa mikatona ny sainao tsy halala sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa tsapanay tena le adala kely ny Jesosy ty manao ndratsondrana matetika izy dongodongo tsy ndraindray izy ty fa dia tiany ahavotsiny zany tafatsangana foana tsy nohony amin'ny herina, tsy nohony amin'ny fisaina, tsy nohony amin'ny ezaka, tsy nohony amin'ny famendrehana. Rehefa mikadony ao varavara lanitra ohatry ny hitako ny olona matapitrisany amandavitrisany ndry aloha tsy asiana resaka be fa raha miainana teny ambonin'ny tany teny zara ary tonga dia miditra tsisy resaka. Fa raha ho tataraina le ndray mandeha zay na mamiafina fa ny tompo tonga dia milaza fotsiny hoe mandrosoa fa soavana nidirana atao amin'ny trano ndraky tsy nohony aminareo fa nohony amiko nohony amin'ny asa vitan'i Jesosy dia voavonjytsika. Amen. Azao mananatoka fa voavonjy tsy satria ampitory teny, tsy mahavonjy amin'ny mampitory teny aho. Taloha tena nandrevirevy azany mihitsy hoe sambatra rangara hoe mpitoriana teny ny tonga Jesosy. Alleluia. Zany ny tena faratapo-pahasambarana tonga dia hoe azo antoka eo mpitoriana teny kosa ve ina ny adalana ao atao eo fa tena endry be kosa nge amin'izany endry be amin'izany fa tsisy an'izany fa Kristy ny manamarina. Izy ny anameloka Kristy ny manamarina. Izy nitsangana tamin'ny maty fona ho antsika rehetra eo tanana kavanan'Andriamanitra. Amen. Dao hidro amin'ny tapavaroa amin'izay mile Korintena voalohany toko 7:7. Tsika niresaka mikasika na hoe disipla, mpianatry Kristy. Dia zao amin'izay ozy Paoly ny mampianatra rehefa nandray ny famonjena ny olona, rehefa manana antoka marina izy fa zanak'Andriamanitra
dia zavatra tian'Andriamanitra iainany dia ny ampatonga antsika ho mpianatra. Amena. Mateo 7:20 mampatsiahy ao 5:7 ho mpianatra isika, tsy manjeny reny fotsiny eto amin'ity zao tontolo zao ity mivezivezy miandry zay avian'ny tompo, fa ho mpianatra. Ary mpianatra io dia lazain'ny apôstôly Paoly raha te havokatra dia tsy manao tao fahatany. Korintana 1:7 izy dia milaza mikasika ny fanorenana. Zao izy Paoly somary omaly aho tena sady miaina le afatra ihany aho, za zany tsy mamaky baiboly fa efa fantatro sy ny reverse rehefa miaino an'izy ihany aho hoe inona ny tena resahan'ny tompo. Le resaka fanorenana Korintana 1:7 zany za manao ny fanorenana, inona zany fanorenana atao Paoly zany? Tsy misy afaka manao fanorenana hafa fa tsy zay natao dia Jesosy Kristy. Inona ary zany zavatra ka le izy azavainy ao aloha ihany, azavainy dia tarita fanamasina miaino an'izy hoe inona zany fanorenana zany. Paoly ihany milaza hoe za mamboly, Apôlôsy mandeha. Akeny tantaran'le resaka dia zao hoe namboly zavatra izy tao amin'ilay Korintianina, izy nanao ny fototra dia tsy na fa ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny Korintianina. Dia misy olona kosa manao eo amboniny. Inona le eo amboniny? Ny 5 ministère dia mizara anankidimy dia ohatran'izao hoe misy ny ministère na apôstôly, misy ny mpaminany, misy ny evangelista, misy ny mpiandry ary misy ny mpampianatra. Ny apôstôly dia manao an'ilay fanorenana izy mitory ny filazantsara. Na mety tsy apôstôly ihany koa fa mety evangelista ihany koa nanao fanorenana izy. Dia aoka izay rehetra noriny eo ambony io fanorenana eo amin'izay hitandrina amin'izay, fa raha tsy mitandrina izy dia miasa maina. Ary io indrindra nilazan'ny Paoly hoe zao izy miazakazaka nefa tsy manao kitoto. Isika zany rehefa mpianatra Kristy, raha tianao no satroana satro-boninahitra, raha tianao ny azakazaka dia hoy isika hoe zany mantsy filazan'ny Paoly azy, natateraka ny fiazakazako aho. Ankehitriny satroanao azy satro-boninahitra ny fiainana. Misy natao hoe satro-boninahitra rehefa voavonjy raha zay, misy penitsotra. Tsy penitsotra moa zany fa pino fotsiny amin'izao, olona nanompo fotsiny tamin'izao, fa tsy mahazo an'ilay satro-boninahitra rehefa ny an-danitra. Fa eto ambonin'ny tany aina fotsiny amin'izao vovonjy izy ny Korintana 1:7 milaza zany fa tsy zavatra ampenampenariko maniditsidana zany. Fa rehefa tonga ny fiainana mandrakizay misy différence ny olona manompo sy ny olona tsy manompo. Samy vovonjy a, samy vovonjy. Korintana 1:7 fa kio rehefa nitrano. Fa misy ny olona miala maina dia misy ny olona mandimandina tsara. Ka rehefa manompo ny tompo isika, rehefa nandray ny famonjena isika, dia aoka ho mpianatra Kristy. Rehefa mpianatra Kristy dia mila miazakazaka ary tsy manao kitoto. Rehefa manompo, rehefa azo antoka amin'ny famonjena dia fotoana amin'izay zaho hiazakazana tsy manao kitoto. Amen. Miazakazaka tsy manao kitoto. Tsika ny total liberté manompo an'Andriamanitra, afafantsika manompo an'Andriamanitra. Raha very fa rehefa famonjena tsy voakitikitika ao anatin'izany zavatra zany. Matoa ianao vovonjy misy asan'Andriamanitra miponao ary izay asan'Andriamanitra hoe manina moa ny olona ao Kristy tsy mila tenenina sy amerenana nyty aza ataovy zao, asa manao aso, asa manao aso, asa manao aso, asa manao aso. Maninona moa tsy zany satria misy asan'Andriamanitra ao anatin'ny fony ao. Zaka io tsy nisy baiko ny ninona natao tamin'izany. Ny olombovonjy tao amin'ny asan'ny apôstôly tsy misy zavatra manokana ny tenenina an zareo hoe tongava ty fa misy asa mifanamasina miazona azy hatramin'ny farany ao. Fa ny asa vanim-pona kosa dia ilaina mihitsy ny fifampaherezana, ilaina mihitsy ny fifampitariana hoe isika manompo an'Andriamanitra ty ry zalahy sy ry zavavy. Isika izay tia ho mpianatra Kristy ity dia mila disiplinina amin'izay isika manomboka izao. Fa tsy manompo fotsiny amin'ny fahazarana fotsiny ianao zao tamiko ny tompo dia zay. Fa mijanona eo fotsiny ianao dia tsy misy vokatra ianao dia tsy mandroso ianao. Fa ianao mila manapa-kevitra dia mila manolotra ny tenanao isika tamin'ny afatra voalohany atolory ny tenanareo mpanompo ny fahamarinana. Inatoyany atateraka ny fahamasinana. Tadidiko tsara mihitsy ny ary nampatsiahy hevon'ny tompo amitsy moa zany.
eny an-dalana eny aho ohatrohatr'izay ny tena fomba firesako amin'ny eny an-dalana eny any amin'ny lalany tosy tena andalo an'ilay tranon'ilay zokibeako anankiray zay tena mpatsehivy ny tompo tamiko ny lalana zay ny sora natsoko moa izy fa tsy ahony izy fa ny fianaratso tena faly anahino an'izany tena olona 75 5-7 taona fa tsy manao retraite ao an-trano tsotsotra fa lasa fianaratso hitory filazany tsara ndrekake sotra tompo mbola misy an'izany hery vaika zany any ampon'le rala à 75 ans izy amin'ny efa 50 taona 50 ans de conversion zany olo zany fa tsisy azany aloha Jesosy efa be ny vita fa aloha iasa satria 5-7 taona ny volony efa fotsy daholo le zany na ny hitako kaizy dadanareo any fianaratso izy fararivo izy volity tonga de fantatra hoe misy fiangonana mantsy any vanginy matetitetika sotra ny tompo mbola mirehitra ny ao anaty de tsaroko tamin'izany fotoana zany nanana zokibe anankitelo aho tena nitaizako tao anatin'ny filazantsara ary zokibe anankitelo reo tena nresako mihitsy zay hoe raha tsy marengy tsy mba nalalan'izany Jesosy zany zay marengy tarika anay tamin'izany de ny fitaizandry zareo tena marina fa misy zavatra zany voafetra be ny fahalalana tamin'izany fotoana zany fa tena tsaroko mihitsy ny anisan'ny fitaizana nomeno reo rahalareo raha te handroso rahalahy tena mila sacrifice mila discipline fiarana an' Jesosy ary reo tena nampianatra an'izany mihitsy hoe mivavaka amin'ny fo marainy ao anatin'ny ririnina fa ny fo marainy fo amin'ny telo sasany fo amin'ny efatra alefa ny rivay miady amin'ny toromaso tsy maninona na rendremana kely ary matory asiana rano eo akaiky eo sasana matetika amin'ny maso lendemana matetika fa mivavaka tena mifandray tena miresaka amin'Andriamanitra io fandrosoana ara-panahy io ny fahavokarana ara-panahy raha nasaina bafy tsy zavatra tonga ho azy io tsy hoe ndia mba hanao anina kely etsy ndia mba hanao anina kely ero de ohatra mba taitaitra kely de ohatra mba manao zao fa misy finiavana mihitsy any anatintsika any isika taritin'ny tompo teo anatin'izao fanompona izao de hitako ary tena henoko mihitsy hoe taritin'ny tompo tsikelikely ary zao ny vanim-potoana satria maninona rehefa miaraka amin'ny Jesosy ndraindray rehefa fantatra ohatran'izany hoe Jesosy mamonjy de efa Jesosy mamonjy fa de misaotra tompo zay somary olana kely ny fahafahana liberté ny vavantsika tsy manao zay ny atodohantsika tsy manao zay fa subconscient antsika ny erina ny maheno an'izay zavatra de miala sasatra azo antoka raha lany famonjena sotra ny Jesosy na vita ny asa rehetra ozy izy teo amin'ny azo fijaliana hoe vita ny zavatra rehetra vita ny zavatra rehetra fa isika mila miara-mila tsara ny Kristy mamanokany ianao manomboka zao manomboka amin'ny herintsika zany tena te hifampizara mihitsy mba tonga atsika hifampandroso fa nampandroso reo rahalahy reo rehefa mijery ny tantara mihitsy nanana coach spirituel nanana mpitarika ara-panahy daholo reo Jesosy Kristy ny mpitarika ny apôstôly rehefa vitsy zay natsangany Jesosy 3 taona sy tapany izy teto ambonin'ny tany mila zavatra fantatra de zao tsy tory filazantsara ny antondian'i Jesosy teto ambonin'ny tany fa hitaizany apôstôly fotsiny natondiany teto ambonin'ny tany misy fotoana namaka ny Jaona toko faharoa variana mihitsy ana maky an'ilay inona moa ny tanjon'ity Jaona toko faharoa ity le fanasana taokana zany io de ny olona mahita lezy navadiky Jesosy ho divay ny rano misy moa manararoatra be eo anatin'izany tena mety kosa zany tena mahafinaritra fa ny tena transpisiny ny Jaona toko faharoa de tsy na fa namadiana ny rano ho divay de ozy izy any amin'ny andininy farany hoe ary de nino azy ny mpianany ho andry zalareo ny antony zavatra rehetrarehetra rehefa mandinika ianao ny tantara de zao amin'izay Jaona toko fahaefatra indray Jaona toko fahatelo aloha izy ny tantara mikasika ny Jaona izay tantarain'ny mpianany tompoko ilay olona nataonao batisa nge ka izy ndray zao manao batisa io izy Jaona tsy maninona zany tsy misy mahazo manao na inona tsy misy afaka mandray na inona raha tsy nomena zavany ambony zany Jaona toko fahaefatra amin'ny tantara amin'izay izy tsy Jesosy tsony ny manao batisa fa efa mpianany indray ny manao batisa zany atao disciple hoentina manaraka tsikelikely an'le lalana nanangana an'ireo fotsiny nataon'ny tompo 3 taona sy tapany tondra an'ireo aseko anareo zany herin'Andriamanitra zany
Wasehoko anareo ny fahefananomen'ny raiko aho. Nasehoko azy raha io. Nasehoko azy. Nasehoko azy ny anaranao zay nomenao aho. Dia naseho any tompo azy. Vita ny fananganana ny zalahy. Lasa izy nitory ny filazantsara. Dia nisy olona nay nanaraka azy tena tsangana indray ireo. Zany ny soity, zany ny fitohizany filazantsara. Misy atsangany tompo. Dia atsangana indray manaraka, dia atsangana manaraka. Tsisy spectateur nanray ary. Fa zay rehetra voavonjy dia atsangana daholo. Atsangana daholo. Lazao le namanao kaikinao atsangana ianao. Tsy ampy anao ny voavonjy hoe. Amen. Fa raha vao izay ny fiainantsika hoe voavonjy dia mijanona eo fotsiny. Milaza anao mampalahelo ny fisitsika eto ambony tany. Tsy tanteraka. Paoly milaza hoe mba tsy ho velona ho an'ny tena izay rehetra velona. Fa velona ho an'izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty hamonjy azy. Tsy ny pastera tsy zanky izy zany. Tsy ho ay anky izany afatra zany. Afatra ho an'ny Koritiana zany. Koritiana faharoa toko fadina ny fadina ny folo. Tsy afatra ho an'ny pastera zany. Fa raha ho an'ny pastera fotsiny ihany zany dia tany amin'ny Timoty zany no nalefany. Fa matoa ny Koritiana. Dia satria tia nisika rehetra olona mandroso daholo. Amen. Manomboka androany ianao raha pitso latsinay moa zany rehefa lasany tamin'ny 4 maraina alahady. Ary za tsy miteny hoe foaza amin'ny 4 maraina raha pitso. Fa ianao mila manana disiplinina raha tianao ny androso. Fa raha vao tsy manana disiplinina ianao fandrosoana amin'ny fiarahana amin'ny Kristy. Dia izay natao ny azakazaka ianao nefa manao tontolo. Rehefa ny olona raha lasiana bavo mba te hanabokiny, mba te hisy tablette de chocolat eto ho amin'ny rano. Ny vehivavy mba tiana ho enjakenjana sy misy forme. Misy disiplinina ao. Fa tsy tonga amin'ny alalany amin'ny anaran'i Jesosy ao ka hisy saky chocolat eto. Misy zavatra tonga amin'ny alalany amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny, fa misy zavatra misy hetsika izay ataontsika. Mba hatonga antsika havokatra, misy hetsika mila ataontsika. Ary ny hetsika mila ataontsika dia tsy miezaka ny mandresy lahatra ny rala. Na ny anabavina ny olona izay torintsika forsena tery vaimanta fotsiny. Mekeo a Jesosy very ianao any. Zay taloha efa nanana lista mihitsy. Fomba fitoriana ny filazantsara. Raha vao tsy manaiky eto tia mitohy. Tsy manaiky eto tia mitohy ny tapidalaka le tonga eto tsy maintsy manaiky. Vita taratasy tsara mihitsy a. Raha vao tia ny avaliny ato manaraka. Valiny tia ndray hito. Tsy tatsony izay aleva dia maneny fotsiny le olona sisy. Inona tsony ny avaliny eo. Fa tsy zany ny filazantsara. Tsika mila mavokatra dia manolotra ny tenatsika ho disipline. Manana zany zavatra. Fantatro fa nareo samy miaina zavatra efa henonao manao tournike fotsiny fiainanao. Makaizary zany fiainako zany Jesosy. Ohatra miaka-midina fotsiny eny zazana ry tompo. Ahoana ary ty zaty rehefa manao fiverenana kely any amin'ny lasa ianao. Ohatra mafana dia mangatsika. Ohatra manao soa indray dia ohatra tsy hita indray. Ohatra ny tsy haiko zany izay manjoa tompo. Mila miditra ho mpianatra. Tsy inscription ny taratasy. Fa resaka eo anatrehan'ny tompo mihitsy ny tompo. Za tsy dia anao tototsy manomboka. Za teo miaramila manafika manomboka androany iveren'ny vakina mihitsy hoe inavy le zavatra izay apetraka ny tenin'Andriamanitra. Za teo miaramila manafika manomboka androany. Za te anezaka amin'ny filalovana, anezaka araka ny lalàna manomboka androany. Fantatrao ny tika zavatra any. Rehefa ny olona ozy izy, ny olona rehetrarehetra izay manezaka araka ny filalovana. Tika hoe filalovana dia ny ohatra izay omeny Paoly dia ny Jeux Olympiques, ny kilalao zay efa nisy moa zany tany amin'ny foronina tany amin'ny andro Grika tany. Dia ny olona rehetra ozy izy raha te ho satrohana satroboninahitra dia tsy maintsy manezaka araka ny lalàna. Inona le izy? Raha ohatra zao anao baolina ianao dia tsy dia mifandeha lisitra hoe izay mahafaty any anaty arato fotsiny. Fa misy fepetra be dia be ao anatin'io baolina io. Zay tsy maintsy tanterana izy. Raha manao azakazaka lavitrezaka ianao dia misy fetipetra be dia be izay ataonao ao anatin'izy ary manaraka an'le lalàna ianao dia tanteraka ao araka le lalàna izy. Zay ianao vao satrohana satrohana. Misy raha namana anankiray izay mpanao marathon miainga eto a Betongolo le izy dia tonga ny tsy tadidiko any Manjakandriana angamba dia lasa zany le azakazaka. Dia tsy haiko na teo mahazo ny areny nanomboka reraka na
na teo Ambomanga kely miaraka eky izy dia tsy fantatra hoe inona nahazo azy fa ny azony ao tsainy dia taingina bus marathon nilo atao alasa izy tsofoka atao anaty bus dia somatsara mandeha somatsara akaikikaiky manjaka andrina amin'izay lidina izy dia mipetrapetraka mba tsy tratra zany hoe oay izay sato fe dia tonga dia mipetrapetraka ny andriandriadan'ny ray satsasakadiny efa 10 kilometatra tsy atongana lasa amin'izay vita amin'izay le ihany efa côte lera izy efa tokony ho izy zao lasa amin'izay tonga eo amin'ny fahatongavana mbo tsy sepotra be aika tsy vita ihany dia nijerena amin'izay le zavatra éliminer ngaray fa hoana ny éliminer io zary tonga zao manjary zana vita ali ay le izy misy pointage any ampovoany misy magay lotika e numéro zao nandalo teto 138 nandalo teto ananina teto ananina jerena le izy a tsisy pointage migara iny mihitsy any ampovoany any fa tonga dia ary ananina ary amin'ny départ dia ary amin'ny arrivé trapon'olo tsy manezaka araka ny lala zao tsisy satroboninahitra ho an'izany fa olona kifetsifetsy fotsiny fanomponan'Andriamanitra misy fepetraka tena apetraka Andriamanitra mihitsy raha tianao ny avokatra mila manolotra ny tenanao amin'izay manany ianao disiplinina na fotoam-bavaka manany ianao disiplinina firesana amin'ny Kristy na dia manomboka amin'ny resaka 10 minitra sy 30 minitra fotsiny ary manana an'izany manany ianao disiplinina tena mamaky ny baiboly mamaky an'io baiboly io ary mitoro-hevitra rehefa mamaky baiboly aza manomboka any amin'ny Genesis fa atao Matio aloha vakiny fa Matio aloha mianara tsara ny fomba fiasan'i Jesosy mianara tsara sitrapon'Andriamanitra inavy mifandeha an'ity zavatra ity Matio, Marka, Luka, Jona fomba nampiasain'Andriamanitra ny fiasan'i Jesosy rehetrarehetra ny filazany tsara rehetrarehetra ny zavatra nitoriany Jesosy rehetra vitanao zay verena indray mamaky azy aloha vitanao mitiro amin'ny asan'ny apôstôly eo mantsy ny fanatanterahana atao Matio ny teoria atao amin'ny asan'ny apôstôly fiainana an'le nampianaran'i Jesosy ary atao ny epistily ny fanazavana ny zava-mitranga rehetra ny fiainana makristiana manomboa amin'izay manana disipline mianara manana fotoana mihitsy hoe eto aok'izay ty Facebook ty le Facebook igny eo mahavariny igny managorisagorisana igny eo fotsiny managorisagorisana ianao mamametraka hoe fivakadiny ihany any nagorisagorisana efa lany ny adiny ray mbola eo ihany farany sisa adiny ray sasany ianao gorisagorisa vita nefa raha adiny ray sasany zay nonao an'Andriamanitra milaza aminao amin'ny rehetra fona dia tsy manao ohatr'izao tsony ny fiaina fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe taksainy ianao ny ain'ny fiafiana ho tonga tahaka ny eo ny fiadanana ary tahaka ny eo zany ranomasina fahamarina ny fiarana amin'ny Kristy raha lasa nabavy mila fahamatorana lasa andreny namana mila fahamatorana ny fiarana amin'ny Kristy amen fa tsy mandehandeha ho azy fotsiny ny fiainana raha lefalefanao azy fotsiny ny fiainana mandalo ny fahatanoranao anisa taona ny ataonao raharaha dia atsiarotsiarony tamin'ny 1970 sy tamin'ny 1990 hoe ohatran'izao ny vidim-bary tamin'izany fotoana nga zany mitondra nininy tsy tavaverina ntsony zany vidim-bary 90 ariary zany nininy nataonao na imemenina fa 110 ary ianao zay mantsy mba tadidiko 90 ariary vidiny kilao ambany mitao analakely tamin'izany 2 ariary ozy bebe anay avy amin'nalakely zay amin'io zazakely 20 taona hoentiny ndaotsika ho any Andravoangy fa any Andravoangy 90 ariary roa ny andehanana any Andravoangy tonga any Andravoangy am'izay ampitondrainy vary 10 kilao ndana mody dia zao fitanany akondro tiany akondro ray hoany ndana mody am'izay tady milanja vary 10 kilao ianao avy any Andravoangy tsy mahazo frébus zany mody fa akondro ray faly tsara tsy faly tsara ny hatrano ny fakahita mandalo zao fiaina zao mandalo Facebook mandalo ny YouTube mandalo ny fianarana mandalo zavatra rehetra jereo mba alefaso agnesainy fieritaona nanaovanao an'io zay tiana vokatra mampitsikitsiky le izy mampifalifaly le izy fa nga tadidinao tsony
tsisy nina fa mandeha fotsiny eo lanina amin'izay ve fiainatsika dia isaky misy zavatra événement anankiray zay hoe Jesosy aminao tsara amin'izay tsara hoendry amin'izay a Jesosy androany fotoana iresako aminao rehefa matotra amin'izay magnano ianao programme fivavahana magnano ianao programme famakiana baiboly rehefa tonga vanim-potoana ifadiana hanina tena manana zany ao anatin'ny fo fa zany nitezananay verana amin'ny Kristy zany tsy mba hoe zany mahabotrabotra nefa zany mahatonga any marotsarotsaka so ny rehefa any ambavoatra dia hoe nisondrisovomanga nabotrabotra anay fa ny ao amin'ny Kristy zany mamparotsatsotraka anay takizao mandroso tsy manaiky mihitsy tena miady ary tena vonona mihitsy amin'ny fo rehetrarehetra zay fitarihany rahalahy ao anaty ao misy etaeta tsy hay fenona misy fa te halala loatra zany Jesosy zany dia mitady karoka foana mandinika baiboly mianatra ny tenin'Andriamanitra mafantatra dia miandro ny tompo dia mitarika ny tompo dia mandeha zay fa kaiky 25 juin zao tsika tsaroko mihitsy zay 25 juin ndre mandeha 1998 avavavaka andro lakamisy mandeha tongotra avavavaka ny olona manao arendrina za mandeha ny an-dalana iny ohatrany tsy tompony tenako zany fa mandeha dia misy zavatra miasa ao anatiko misy feo mampianatra ny anatiko tsy mbola niainan'izany ary tsy niainan'izay tsony ata teoria fa misy fampianarana be dia be zay tsy ampianarin'olona tsy nieniko tamin'ireo rahalahiko tarika reo fa mampianatra mampahery ainantanana inona ary za ayasan'ny tompo ao anatiny satria manina misy etaeta ny anaty tsisy idira famonjeny zany hoa sao dia mieritreritra ianao hoe sao dia tsy voavonjy arafy za tsy manay ianao zany tsy zany mifandena fa Andriamanitra mampiasa Andriamanitra miasa ny anatin'ny etaetatsika Andriamanitra mitondra atsika dia mampitombo atsika foana fa mila miasa ny anatinao zany mila mametraka discipline amin'ny tenanao manke libre fa ianao mametraka discipline ohatra ny ankizy ihany io libre ianao fa ianao mametraka discipline za teo afaka za teo tafita na nisan'ny tantara mba tadidiko ny tantara endry bebe anay mikasika ny mamanay taloha tsy manana électricité ao an-trano fa tsy atao excuse zany hoe zay tsy andro tsisy jiony aminay fa ny ambany potory zareo no mianatra tany itosy izy mipetraka amin'izany dia ambany poto eo mamelatra kahie dia mianatra tena sahirana zareo tamin'izany fotoana zany fa tena tafita ary tafavoaka satria misy finiavana raha tianao tsy handalo fotsiny eto amin'izao tontolo izao ny fahombiazana sy ny fitondrana Andriamanitra ampilany ny fampiasana Andriamanitra ny tsara hafa tsy tongatonga ho azy fa misy fanoloran-tena dia misy fanekena Jesosy zany manomboka andro tsy maintsy mahita fotoana ozy izy Davida za tsy maintsy mahita fotoana tsy maintsy tsy petrapetraka fotsiny a mandry tsara ny tanàna zao fa zao ty tongotry ty tsy avelako hiakatra eo ambony fandriko ity masoko ty resany Davida mihitsy ianao raha maso tsy mahazo milondolondo zany ianao raha maso tsy mahazo ty atory zany ianao enjana be zany discipline napetraka zany tsy mahazo ty atory ianao efa ty atory efa mitady andronjony tsy mahazo matory ianao fa tsy maintsy mahita fitoerana ho an'i Jehovah ianao aloha ozy izy Andriamanitra naniraka ny natana-paminana mihitsy miresaka amin'ny Davida hitako ny etahitanao hitako nyfanirena fa zao a tsy zay ny mission tsy hanamboatra trano ahy fa zanakao izy omeko fahendrena izy omeko disponibilité izy omeko ny fahalalana rehetrarehetra dia izy ny hanamboatra trano ahy Solomona nanamboatra trano any ho an'i Jehovah rehefa aveo nanao ny tempoly vita tsara tarery izy fa zao ny etaetany Davida no valiana Andriamanitra zay ny afatra ho atsika mity andro andro ity aza velan-dano ny fotoana araroto ny opportunité rehetra manafafana ianao fatihanina mifatihanina irery ary ny etaeta ho any zava-dehibe Andriamanitra mitarika ianao manana fa finiavana na dia hiary torokely monja ary taloha ny mpianatra mbola tsy voataiza tsara tao anatin'ny fiarahana amin'ny Kristy ary Petera tsy navita dia ozy izy Jesosy tsy mavita ve ianao dia miary tory oraray monja raha miaraka amiko ry Petera
Jesosy mahavita amin'ny tontolo alina dia jereo ny hery zay omen'Andriamanitra azy. Nareo hoe tsy mba nandinika n'izany zavatra zany sa nareo mieritreritra fotsiny ka izy Jesosy tsy inonako. Fa Jesosy ny olombelona nofo amandray ary Jesosy olombelona nofo amandray io tena mino mihitsy fa raha jerena amin'ireny fitaovana moderna reny ny rano io be dia be carence hita ao, tsy ampy vitamine, tsy ampy calcium. Tsy fantatro ianao mazava fa imbetsaka any namaky ny Baiboly tsy mbola nahita hoe mihina frômazy miary nasotro ronono Jesosy. Za mantsy ny atsika ny excuse tsika za tsy dia ampy za io mantsy pastera tsy afenanao moa zany ny zava-misy mangozozo raha voana za raha vao tsy misakafo kely fotsiny aby edy misy palpitation palpitation edivany zany zavatra mitondra ny etaeta matrehan'Andriamanitra fa mahita miracle za raha lasa nabafy na rary vavony fa ny ao anatin'ny foko za tena hitadiny tompo. Zay aloha mitao an-tsaiko zany nampianarina anay hoa dia io koritiana voalohany toko asivy hoe lalam-pamonjeny io raha vao tsy mihazakazaka ianao dia very dia zay nanesika tao anaty zay teo vovonjiko. Fa zao tsika ampianarina hoe tsy mahavokatra kosa tsika ny famonjena voafonja rehefa niasa Kristy tao anaty fa tsisy vokatra alamaina zava-poana ny fiainantsika teto ambonin'ny tany zava-poana matsiaro ny tantara lehibe 420 taona nandray famonjena falery Jesosy Renard Bonke nandray famonjena soatra Jesosy feno fifaliana telo andro tao aorianan'izay hitako indray le bebe fa nitomany nahitako azy nalahelo miondrikondrika nanontany Renard Bonke bebe fa hoana ianao no nitomany malahelo indray satria zaho izy efa 420 taona inatsony ny vitako zaho avao mahalala ny Kristy zaho avao mahalala famonjena tsy mahita anareo eto aho misy 420 taona nandray azy tsisy malazo kely le namanao ohatrany tsy 420 taona fijery afotoanan'izay ampilorina momba ny tena dia hitana amin'ny fafokary ny rahala rehetra teo alohantsika dia miaina n'izany zavatra zany miaina n'izany manolotra ny momba azy le Andriamanitra mampiasa azy avy eo fa ianao raha tsy manolotra momba tena ianao tsy miasa Andriamanitra ka ianao tsy manolotra ko izy nge tsy manery anao zany tsy manery anao zany izy fa rehefa tsy manolotra ianao dia eo lany eo ny andro sa fotoana fa rehefa manolotra ianao dia miasa izy rehefa manaiky ianao hitadin'ny tompo sy resaka amin'ny andohalika na mahay mivavaka na tsy mahay mivavaka tsy resaka an'izany io fa tena manolotra za tsy mahay mivavaka fa za tena vonona tao anatin'ny foko tao hoe tena hivavaka taloha tsy mahay mivavaka mihoatra ny 10 minitra aloha haiko tsara 7 minitra faramabetsaka mbola vitako le mandeha nanatrika alam-bavaka vavaka 5-20 minitra kitako zay natao teo fa 7 minitra efa nanomboka raina izy eny an-danitra aloha ny natao dia fanaovana azy atao ilaila raina izy masinina neny fa naveriny indimy le izy tsy tapotra ihany le vavaka tsy tapotra le 5-20 minitra tsy izy tsy hitako zay atao nandohalika teo fotsiny asisa miandro lera ny olona amin'eo menatra ny tenako ny olona migongonina daholo eo fitoerany ianao tsisy ninina voaka ahoana ary zany zavatra fa naheno an'le izy aho mijery lera mihitsy hafirina ary ty vavaka mbola tsy hitako atry zay ny ainako te tsasakatiny mbola tsy mitsangana 20 minitra tsy mitsangana 5-20 minitra aisay zany no fanaovatra azy veriny eto amin'ny ray volana vitako 5-20 minitra misy finiavana misy finiavana fa tsy miandro fotsiny fa hivavaka manana ianao fiainam-bavaka manana ianao fiainana famakina Baiboly fiainonan'Andriamanitra tsy voatery tonga dia marina zato isan-jato ho fandraisanao fa amin'ny alalan'ny fanoloranao teny dia miasa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekenao dia miasa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanoloranao sy ny fanekenao ho disciple mpianatra Kristy
isasan'ny tompo ambony ka tsika hitsangana dia hivavaka amin'tian'androany dia raha nakasika anao ny tompo androany raha tsapanao eo mbola tsy zalo zay dia mbola tsy anao alosa fa raha tsapanao hoe nakasika anao ny tompo androany dia miresa aminy ianao resa aminy ianao manatona azy mihitsy ianao dia teneny tompo tsy tiako handalo fotsiny fiainako tsy tiako miserana fotsiny afaka miresaka mihitsy ianao hoe zao taona zao tompo zao taona zao taona ny laniko tamin'izao zavatra zao ny fotoana efa namonjenao aho tamin'ny fotoana ohatran'izao natsapako ny asanao taopoko Jesosy eo tao anatin'izao taona miaka-midina ny fiainam-panako tsy tena hitako loatra isika tia fantatra zany antom-pisitsika izany Jesosy ina ny antom-pisiko fa ny antom-pisina raha lasanabavy any anatin'ny fanolorana ny tena ho mpianatra any anatin'ny fanekena ho disiple no omeny ny tompo tsikelikely manapa-hevitra manomboka androany Jesosy io iazakazaka afa-tsy anao tontolo amely totondry amin'izay afa-tsy amela rivotra fa asiko mafy ny tenako mangana ka andeha voziko fa nolana dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ny tenako kosa nolana Jesosy za teo miaramila tsara ny Kristy amin'izay le miaramila manafika izay tsy mitady izay afaly ny tena fa mitady izay afaly izay miantso azo miaramila ary ny mpamboly ny mpiasa ny tany no mendrika azo ny vokatra voalohany androany tompo mivavaka aminao izay androany tompo miresaka aminao izay androany tompo mivavaka aminao ho an'ny mpanaraka rehetra ho anay mpiara mivavaka rehetra zay mbola tsy hovonjy aloha zay mbola tsy natsapany asanao aloha mino fa misy asanao any misy asan'ny fanamasinao any mamo ny any anatin'ny fony any mety efa nahiany filazany tsara izy dia mandray kely ohatran'ny votsika kely ohatran'ny ohatran'izao misy zavatra tsy stable any anatiny any Jesosy fa androany izy misy asanao any am-pony any mamonjy azy manangana azy mitarika azy misafeno ianao Jesosy misafeno ianao Jesosy amin'ny olona rehetra zay manaraka an'izao fandaran'izao so zay rehetrarehetra manatrika eto androany teo mpiasanao za Jesosy Jesosy teo miaramila tsara izahay io tsy akifidy na lehilahy na vehivavy na tanorana lehibe fa mitady miaramila Kristy mitady olona izy anolotra ny tenany sy ny momba azy rehetra Jesosy Kristy tompo mesany natao fona ihany tareto izahay atsangano izahay tsangano izahay ampioreny izahay Jesosy Kristy tompo mesany mpona ihany tanterao any anatinay ny asanay tanterao any anatinay ny fisainanao sy ny fieritra zay te azo révélation avy aminao tompo nefa zay tsy manolotra ny tenanay ho amin'ny sakrifisy tsy manolotra ny tenanay ho mpiazakazaka tsy manolotra ny tenanay ho mpiady tsara ny Kristy fa ohatra mieritreritra fa ny révélation dia ny ampanodinidinany eny fotsiny tompo tsy zany ny fiarahana fa raha tianay ny andray zavatra avy aminao dia mila manolotra ny tenanay izay dia manolotra tena ho anao fa nandre ny feo sy ny antsonao zato tenako izay nany ka raha izy tompo raha soa Jesosy